tsinany Jesosy avy eo. Jesosy misaotra anao zany amin'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao. Misaotra Jesosy fa miteny aminay isan'andro ianao. Manambara ny fahamarinanao isan'andro aminay ianao. Misaotra Jesosy any amin'ny hafatra. Ary androany Jesosy dia mbola manakolazaina aminay ianao. Mitondra ny fonay izay tsirairay avy Jesosy androany. Ho tany tsara andriny teninao Jesosy. Jesosy ny ao anatin'ny fonay androany. Ny ombina sy iray, ny fankahita, ny toetra ao aminao, ny ampireti ny fitiavanao Jesosy. Zanao anatin'ny fonay androany. Jesosy ka tsy dispute zay fa anomboka tsara miaraka aminao. Atsapa Jesosy tony tsinitsiny zay, fankahita mandrakariva amin'ny fahalehibiazanao. Tsy ankina amin'ny zavatra hafa. Tsy ankina amin'izay mety eo am-pelantananay na moyen omenao anay. Tsy ankina amin'izay fanomezam-pahasoavana mety omenao anay. Fa iankina aminao rery ihany. Ianao no antony finoanay ary ianao no mpanefa azy. Ianao ny zava-drehetra eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen dia amen. Ndao tsy tiaka mafy eo an Jesosy. Naisa tsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka. Asitiaka mafy tsara ho an Jesosy ary. Halleluja. Tatsika anao vavaka anankiray Tompo. Vangio mba isokatra ho amin'ny toetra. Zareo ilay zavatra voalaza teo fa rehefa mbola tsy ampy fiaonana sy fifankahitana tamin'Andriamanitra Mosesy dia hita hoe misy toetra banga tao. Dia iny toetra banga iny tonga dia miatraika eo amin'ny fiainana. Tsy mahafefatezerana, violent, setrasetra, miado any tenany. Ny fiatraikan'izay tonga dia voaroaka. Tonga dia miatra ny ilay izy tonga dia miatra. Fa rehefa avy niaona tamin'Andriamanitra Mosesy, niova ilay toetra. Lasa malemy fanahy. Lasa tsy misetrasetra. Lasa tsy miado any tenany. Tonga teo amin'ny ranomasina mena amin'izay. Tsy Egiptianina iray ny ringana. Fantafika. Miaraka mitarika azy. Ny lamatoa niala mipasika rehefa namangana, rehefa tonga nandringana ilay mpandringana. Fa ny faralahy sy ny lahevo sy ny lahy be dia be ao anatin'ilay faralahy iny maty teo amin'ny ranomasina mena daholo. Rehefa mety ny toetra. Raha miresaka hoe maty ny Egiptianina dia asan'ny diavolo ny resahako fa tsy olona. Satria efa ty amin'ny testamenta vaovaontsika. Izay midika fa sarobidy be ny fisokafanao ho amin'ny toetra fa avy ao Andriamanitra afaka hanova sy hanokatra zavatra be dia be eo amin'ny fiainanao. Izay mahatonga antsika tsy mijery hoe iza ny olona ratsy eo amin'ny fiainako, fa mandinika ny any anatintsika hoe aiza ho aiza ny toetrako ratsy manimba ny fiainako. Ao fontananao fa iresaka an'izay Andriamanitra androany dia tenen'Andriamanitra mba hamango ny fonao, hamango ny fanahinao, hamango ny ainao. Ary rehefa tapitra ny fiarahantsika mivavaka eto, vita soa ny fivoriam-panatrehana dia isy fahatongavan-tsaina indray ny anaty ahatonga antsika harisika androso ao amin'ny sehitry ny toetra, vokatry ny fanahy sy ny toem-panaraka an'Andriamanitra. Izany ray amin'ny anaran'i Jesosy no isaorana ianao amin'izao maraim-baovao izao mankasitraka anao hatrany izay fa rehefa mitsimbadika indray ny volana dia tohizinao ny asa amin'ny alalan'ny fitarihanao sy ny fitondranao ny zanaka ao tsiraray avy. Tonga soa eto amin'ny fanatrehanao ary eto izay no vokisanao zavatsoa avy amin'ny teninao. Misy taona izay ray amin'ny anaran'i Jesosy lasa saina hoe inona ary mahatonga ny fiainanay ohatran'izao. Androany izay mbola hovanginao hatrany mba ho tonga saina any anaty fa misy ifandraisany amin'ny toetranay ny zavatra mitranga androany sy ny zavatra miandry rapitso. Fa io indray ny olonao nyty marainty aza vela isy na dia rezaka napatsapana hoe mbola mavesatra rehefa vita amin'ny fotoana na toy ny hoe tonga teto foana tsy nandray ninonninona. Aoka ho tanteraka amin'ny hatrany le hoe ho tahiny izahay raha miditra ary ho tahiny izahay raha mivoaka. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Avereno miaraka amiko katsangany tamin'ny ankavanana dia avereno hoe ny tenin'Andriamanitra androany dia mampahazo aina fahasalamana ho an'ny nofoko, marina avy amin'i Jesosy, manafaka tsy ho andevo, fiainana sy fanahy, miditra ato anatiko, mamelombelona amin'ny fiainam-panahiko.
amin'ny anaran'i Jesosy. Asiteka mafitsara ho an'ny tompo ary dia manasanao azo toerana. Mamerina ny fiarabanantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tonga sondray anatin'ny sekoly maraina, atonga antsika ho valian'Andriamanitra satria mangetaheta an'Andriamanitra. Amen. Ny loha hevitra androany dia nampitondrina lohateny hoe solution toetra. Angamba raha misy ny titre faran'izay fohy hatramin'izay nitoriana dia ity anisany solution toetra. Tonga eto zay ianao androany maraina za mety angataka dinika, mety resaka amiko raha aveo pasteur. Eto mavaka misy an'izao. Ty asy ty ohatrany tsy mivoaka mihitsy izao mivaliny, mboariny toetra. Tsy hoe hivavaka mba hisokatra ny any, efa atao zany. Fa mahatonga an'ilay any ohatrany miandrina dia tokony hisokatra aza, dia misy toetra ao tsy manjary. Misy toetra ao tsy mety. Raha vao iny toetra iny ny kitianao tsy ampanantenanao an'izay hitranga, aleo hitranga fotsiny dia hiverina eto ianao avy eo. Dia tehaka zany tena ohatrany hoe tsy mitena hoe mitady tehaka fa mba tiako tonga saina ianao hoe tsy voatery hiteny hoe rety ny sokatra, rety ny tranga, rety ny tsy anam-potoana akory tsika hitanisan'izany. Fa ianao any an-trano ny hivavaka tsy ary ho tompo, reto daholo ilay nitranga fa kay niandry ny toetra kay reto. Dia ho marina aminao ny Salamy 103 aza misy adinoinao ny fitahiny rehetra. Avy eo amin'ny fiombonana, satria miainga eo amin'ny fiombonana ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ianao nefa tsy afaka miombona amin'i Jesosy raha tsy mandray an'i Jesosy. Tsy ampy ny fandraisana an'i Jesosy, satria raha avy nandray an'i Jesosy ianao ka mandeha jonjoroana fotsiny dia tsisy inona mitrango eo amin'ny fiainanao. Fa rehefa avy mandray an'i Jesosy ianao dia mila miombona amin'i Jesosy izay niraisinao. Tsara zany ny évangélisation, fa mila ampidirina evangelista aingana any amin'ny fiangonana sy any amin'ny fikambanana mba ho tezain'ny pasteur ny mpino, satria mila miombona amin'i Jesosy ny olona rehetra izay nandray an'i Jesosy. Miainga eo amin'izay ny fisokafany zavatra rehetra, satria misy zavatra velarin'Andriamanitra nefa tsy tian'Andriamanitra hiainanao raha tsy miombona aminy aloha ianao. Anisany antony anankiray, tsy tiany ianao ho tafasaraka aminy ao anatin'ny fifaliana sy fahafinaretana misitraka ny fanomezana izay omeny. Zany mirakla zany mahafinaritra ny reto rehefa tena le za tsy miteny hoe misy mirakla tsotsotra dia misy mirakla fovoavoava. Rehefa any amin'le tena hoe hoay, mino kosa fa falitsika. Ny ao am-pon'Andriamanitra nefa mijery ny ao am-ponao koa izy hoe sao dia variana eo dia tsy hivavaka tsony, dia angatsika satria nahazo izay niriana. Izay no mahatonga antsika tsy maika any amin'ny fahagagana izay zava-panahy, fa miverina tsara ao amin'ny toe-panahy aloha mba ahazaka an'izay ho ataon'Andriamanitra, fa tsy ho zaka an'izay ataon'Andriamanitra dia hoentin'le nataon'Andriamanitra ianao hiala eo amin'ny fanatrehany. Ianao zao tokony mahazaka mirakla fa tsy hoe entin'ny mirakla. Ajanany tana izay maheno hoe eo tsika androany solution toetra. Obolana toko fahavalo andiny efasivy ambin'ny folo. Obolana toko fahavalo andiny efasivy ambin'ny folo. Rehefa hita dia hiara-maka an'ilay izy tsika. Manasa antsika hanokatra baiboly ary manasa antsika hitondra baiboly indrindra rehefa tonga manatrika sekoly toy izao arak'izay tratra. Rehefa hita ary dia hiara-maka tsika vakina amin'anaran'i Jesosy manao hoe ny vokatro dia tsara noho ny volamena, eny noho ny tena volamena azy eo. Ny vokatro dia tsara noho ny volamena. Lesina mahafinaritra be zany ry havana ary maniry mba ho voarainao zany. Ozy izy ty tenin'Andriamanitra ty, obolana ny soratan'i Solomona teo ambany inspiration ny fanahin'Andriamanitra tamin'izany. Andriamanitra zany ny mampanoratra azy eto, tiako araka aloha zany le izy. Andriamanitra ny mampanoratra ny Solomona eto hoe ny fruit dia tsara noho ny or. Eto zao be dia be mety misaina hoe androany paster sitrany ny ara-bolaka volamena. Zao ny teno anao, misy tsara noho ny volamena. Vokatra. Ary ny dika amin'ny vokatra izy ny fanamasina toetra. Pastera, toetra ny tsy afaka hividianana zavatra e. Volany afaka hividianana ilay izy.
fa toetra afaka azahoanao izy nefa tsisy vola aminao sady tsy mividy ianao ary tsiray ny azonao vafolo zay teka ao an'Andriamanitra toetra zay mahatonga antsika tsy tokony isaina akory hoe ny ampilamy eto zao volamena tena akaikinao a eno izany fahendreny zany hoe a olona nanana volamena hoe a no miteny fa tsara no volamena toetra ianao zao afaka iteny hoe ny apastera volamena miperatra volamena ny collier volamena ny zavatra rehetra nifoka tokoa volamena fa tsy asehoko anao fa te hilaza aminao fa amataony isataona ny Solomona fa io olona io nanoratra hoe misy tsara lavitra no volamena ary misy zavatra tsy vitany volamena fa vitany toetra ny foravoravo mahasalama tsara tsy misy volamena afaky ny antoka fahasalamana eo amin'ny fiainanao mandroso reto aza mitsanona koloary mandroso aty tsy tsika menakaviny etony tsy misy volamena miantoka fahasalamana foravoravo ny mahasalama tsara inona ny firavoravony vokatry ny fanahy atao hoe fifaliana sekolim-panasitrana andro amaraina mety tsy mahavidy traitement ianao amin'ilay aretina misy eo amin'ny fiainanao mety mitsetra ianao hoe Jesosy io raha mba nanam-bola mba afaka nitsabo tena tany amin'ny hôpitaly androany mivalino anao tsy maninona na tsy misy volamena azy hitsabonao tena raisy ny fifaliana avy amin'Andriamanitra fa ny fifaliana afaky ny ho tonga fahasalamana ho amin'ny vatanao a sy izay rehetra makasika anao zany hoe fimehezana zany sy ny fifaliana dia efikasy lavitra noho ny antibiotika memeza tsy zao a fa rehefa miandrom-piaina anao tsy terena mantsy le izy pasteur problème amin'ny fiaina tokantranoko ane tsisy vola mahatonga any miparitaka androany te hiteny aminao fa na tsisy vola aza fa misy toetra mety io mety io fa raha misy vola ao ka tsisy toetra tsara angidy io satria ny fisian'ny fangidiana dia profo fa tsy ampy ny fahamamina fa lemem-panahy vokatry ny fanahy verina toetra indray ny vokatro dia tsara noho ny volamena avereno tsara lavitra noho ny volamena hoe a ny toetra raha manana projet zany ianao andro marina dia ny zavatra ilainao tsy vola départ iangana fa toetra tsara ahafahan'Andriamanitra manokatra lalana fa nga tsy maintsy manangona ianao fa maninona raha tonga dia mba mitsena mivantana zay voniny anaty baiboly zany a izy aloha misy famafazana fijinjana resako vetivety ny asa ho amin'ny farao zanak'Israely tena nitaraina ry zareo fa tsy napoiziny fa teo am-pamafazana izy mba hisy ijinjany hoe hiasa ao anazy ny kananita ka zay mitrangatra eto amin'ny fiainanao io a asitsikitsika anaty fiombonanao amin'Andriamanitra fa tsy ratsy io fa tsara raha misaina ny olona hoe volamena ny vahaolana dia Andriamanitra nampanoratra ny Solomona eto hoe tsy volamena ny vahaolana fa vokatra atao hoe toetra Galatiana 5:5-2 ka hatramin'ny 7:20 a ovakiko a ny lisitran'ireo a toetra voalazan'ny fanamasina fa avy aminy entiny avy aminy amin'ny anaran'i Jesosy fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana faharom-po fahamram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahononam-po ary tsy misy lalàna manohatra izany fitiavana avereny hoe fitiavana avereny hoe fifaliana avereny hoe fiadanana avereny hoe faharetana avereny hoe fahamram-panahy avereny hoe fahatsara-toetra avereny finoana avereny hoe fahalemem-panahy avereny hoe fahononam-po avereny fifehezan-tena zany resantsika rehetra zany rehefa manaiky ianao
dia anokatra zavatra be deaibe any amin'ny hoavinao sy ny ampitsinao satria mampety anao miaraka amin'Andriamanitra, mampety an'Andriamanitra miaraka aminao, mampety anao eo amin'ny fiarahamonina izay misy ianao, ary andamina ny toerana sy ny tany izay ametrahan'Andriamanitra anao. Izy ny bokin'ny Salamo, ny tany mahavokatra ho tonga tany tsira no ny faharatsim-ponina. Misy toetra banga ao. Alleluia. Fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, faharetana. Hitantsika rehefa fa manakory Andriamanitra mampianatra faharetana. Hitantsika rehefa. Satria tsy tia nihinana manga manta mamparary kibo ianao. Na dia ohatran'ny matsira ilay izy hohanina amin'ny sira sy ny anina. Fa ny mety manga masaka mamy tonga ara-potoana. Ny mahatonga ilay faharetana zany tsy ara-potoana ilay izirizirinao. Dikan'izay, ianao rehefa mijery manga dia mahita lisa tsy mahita ianao. Lisa ilay io fa mbola tsy azonao hohanina fotsiny. Tena akaikinao, ilay valimbavaka nefa io fa tsy azonao raisina aloha. Mila mianatra ianao. Faharetana. Rehefa resaka mpivady hoe ndaontsika hiteraka, bevoka soamantsara raha matoa. Maika ranga, avoy amin'izay. Mbola voaray volana. Ahoana? Azo avoaka say tsy azo avoaka? Tsy azo. Fa ilay zaza efa ao sa mbola tsy ao? Ny profo efa ao izy mipotsina ny kibony. Valimbavaka ty fa tsy zaza. Bevoka valimbavaka, alleluia. Samy mahita fifaliana reto aza. Ianao zany misenerva amin'ny zavatra tsy miara-pifaliana miaraka amin'Andriamanitra. Tena marina zany. Dia hitantsika indray fa iza ny problema raha vao tsy miaina anaty fifaliana tsika, misy zavatra tsy misokatra raha vao tsy mihina pifaliana ianao. Reo toetra ireo zany mila mahatonga saina antsika isan'andro vao maraina hoe tompo androany tokony miaina an'ireo. Ilay fanaovan'ny voalaza ny bokin'ny Galatiana dia fahatsara-panahy sy fahatsara-toetra ny dikan'io. Tsara toetra, tsara fanahy. Ary ilay fahamarinana dia finoana ny voalaza ao. Izay ny dika teny fototra, finoana. Ny finoana zany sady toetra, ny fanomezana. Hitantsika izay raha vera mbola isy ny fotoana. Alleluia. Filipiana 4:7-10 amin'aran'i Jesosy. Nefa tsy toy ny mitady ny fanomezana noho izany, fa mitady ny vokatra izay hitombo voninahitra aho. Ozy izy Paoly eto tsy mitady an'ilay fanomezana ozy izy fa mitady an'ilay vokatra. Fruit aloha vao don. Toe-panahy aloha vao zava-panahy. Timoty 2:4-5. Androany zany mialeta ianao tokony olon'ny toetra. Zay. Mialeta ianao mahita misokatra ny ao anatinao hoe mahatonga ty zavatra ty zany amataona mbola tsy nisokatra teo amin'ny fiainako misy toetra zany tian'Andriamanitra amboarina dia ho amboariko fotsiny le toetra fa lisy tsy maintsy hitranga foana na ho androany na rahapisy. Tsy any amin'ilay oviana ny hitranga fa any amin'ilay oviana zany miova. Any amin'ilay fanontaniana mipetraka mihitsy no ahitsy ny teny. Aza fatra-pikaroka hoe aiza ny blocage eo amin'ny fiainako. Dia ny ao anatinao fa sao toetra ny mahatonga anao tsy mahita ny fisokafan'izay efa ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Ny olona tsy manana fahatokiana zao fidelité dia malaina hiainga eo amin'izay kely misy eo aminy. Satria sambatra izay mahatoky amin'ny kely fa izy no tendreny ho mpanapaka ny be. Dia rehefa mitady asa io olona io zany ohatra ka tsy ampy ilay fahatokiana dia mitady asa ngeza be amboloana. To dia asa mpisandratana tsy mandalo fanetretena. To dia asa mpanapahana be tsy mandalo fahatokiana amin'ny kely. Dia Andriamanitra manokatra dia ohatran'ny kely zany ilay sokafany dia aleo malaina hiditra. Nefa raha miditra ianao ka manoe toetra dia ao Andriamanitra nitondra anao any amin'ilay lehibe. Hitanareo ny problema zao tsy ilay orinasa hoe tsy manome toetra, fa ilay toetra tsy ampy ao amin'ilay olona mahatonga ilay olona tsy tafiditra eo amin'ilay sokafan'Andriamanitra. Andriamanitra teo président. Tsy ratsy zany fa manana fo an'izava ianao. Zay aloha zao ny fanontaniana. Efa niaraka tamin'Andriamanitra ve ianao tany am-piandrasan'ondry aloha vao hiaraka amin'Andriamanitra any amin'ny lapa.
inona ny toky sy antoka omenao an'Andriamanitra fa tsy vadika ianao. Ianao hoe tsara be zao androany satria mbola tsy eo, mbola tsisy an'ity. Zay ne mahatonga an'Andriamanitra sy tonga dia mametraka anao satria aleo ny voavonjy ianao. Mety miadiady aminy fa tokony mihavana aminy aloha. Mety miadiady aminy ity valibavaka io tsy mety omenao mihitsy fa hitan'Andriamanitra hoe eo io vonjeko. Toy izay omeny le valibavaka dia verenao izy. Le priorité ao am-pon'Andriamanitra fatary dia amin'izay afaka manintsy ianao hoe aiza ny ao am-pon'Andriamanitra tsy hanome an'izay iriko fa vita an'izany avereny hoe vita an'izany hoe. Rehefa volombelona reny hoe anairan'Andriamanitra sy ampatsiahivany hoe tsy any amin'ilay famalinanao anie ny olana fa le attitude anao rehefa mivaly le izy any baraingo fa tsy le fanekena ataonao hoe mba marina mafy re pastera fa mba asevo ataony any iny fa zany tenao pastera tena tonga mamonjy sekoly aza to dia miteny an'izay aloha satria le valimbavaka mbola tsy mivoaka efa tsy hitako teto ianao nisy fotoana nefa mbola vao tsy tonga kory le valimbavaka dia zay le mahatonga antsika mila miova miombona manova ny ao anaty kanefa koa ny atongavantsika tsy hoe manao listana valimbavaka tsika ka hitaky amin'Andriamanitra isaky mandeha hoe tonga eto dia zany valimbavako a zay koa zao tsy lalana koa zay ty toetra tsy mety koa zay toy izy tsika 1 Timothée 4:8 vakiko amin'izay anaran Jesosy fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Toe-panahy mahasoa amin'ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra zany tsy trangatranga ho azy fa tokony alohavany toe-panahy. Matthieu 1:20 ka hatramin'ny 9:20 Matthieu 11:28-29 naran Jesosy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fantatra sy mavesatra entana. Efa etsy alohantsika izao aloha voninahitra an Jesosy. Alleluia. Retintsika miaraka amin'ny fisasarana sy mivesatra. Tsangana ny tanan'izay mitovy amiko hoe tonga etsika miaraka amin'ny fisasarana sy mivesatra hoe tsangana ny tananao hoe aza melatra fa zay dia tongavantsika izy miteny hoe makanesa dia tongotsika eko. Alleluia. Ozy izy. Zany no anome fitsarana. Tsy le etiko no omeny. Tsy le angatahako no vahany. Entony ziogako otra. Zany ndrena aseno mitondra. Menara amiko otra. Aseno manao sekoly indray aho. Inona le sekoly? Fa malemy fanahy sa tsy miavonam-po dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Misy olana goavana eto. Mahatsiaro tena ny olona hoe miasa fatratra. Miasa be ny alina manontolo fa tsisy vokatra. Tsara diplôma, mahafantatr'olona, ao amina orinasa tsara, azoko atao mihitsy hoe tsara karama, fa manapajapana hoe miasa fatratra. Tsisy fifaliana. Hitanareo amin'izay? Fifaliana, toetra. Tsy misy fiadanana, hitanareo amin'izay? Toetra. Ianao hoe mety tsisy asa fa feno fiadanana e. Tsisy sa manao amainina fa sao dia hoe venareo sady tsisy asa no misy fiadanana. Fa misy eto zao mety anatina asa tena karazany 5 mihitsiny fa tsisy fiadanana. Ireo karazan'olo ireo samy tonga eo amin'i Jesosy daholo. Dia Jesosy tsy niteny hoe hoesoriko le fisasarana, hoesoriko le vesatra, tsy izay ny teneniny. Le toetra ao anatinao tsy mitsahatra manoloana ny fisasarana sy ny vesatra no anomezany solution hoe midira ao amin'ny toetra dia mitsahatra ianao na dia ohatry misasatra sy ohatry mavesatra aza ny fahitanao azy. Ianao zao mety tonga dia milaza hoe Jesosy tsisy trondro ny arato. Problema hitan'i Jesosy ianao tsy mitsahatra rehefa mba sendra tsy misy trondro ny arato. Problema entinao le arato tsisy trondro, le ty ivelany. Problema tenenin' Jesosy le nao tsy mitsahatra manoloana an'le arato tsy misy trondro nefa Jesosy eo. Tena kekinao ny trondro mety tsy eo fa Jesosy eo zany fitondran'Andriamanitra anao amina discernement hoe sao dia ao amin'ny trondro ny fitsaharanao. Mody hoe trondro teneniko fa vola le izy mazava amin'izay ngamba le izy. Sao dia ao amin'iny le fitsaharana. Dia lasa ohatrany hoe gaga Jesosy zany ianao zany le après-midi iny dia donanaka andavarangana eo zany sady tsy mamaky baiboly zany tsy mivavaka lasa dia mandinidinika eo dia gaga Jesosy. Inona ary mampatonga anazy ohatrany eo za miaraka aminy.
zay le ilana sekoly. Mianara amiko izy izy fa za malemy fanahy. Ny olona malemy fanahy tsy miady ny tenany. Antanio akaikinao, impiry ianao ny ady anao hoe, antanio izy. Avereno, impiry ianao ny ady anao hoe, tena azo. Tsy rariny kosa le zao hoe ananina kosa za tsy manaiky. Tena nova inona le izy? Atao ty tokantrano ty tena nova inona? Ataoko ty sady efa tsisy miaino nareo mihitsy mamparary ahy. Ianao ty arary. Atray zafady, tsy mahazo marary ianao aminaran'i Jesosy. Azonareo ve le izy? Tsy mahazo marary ianao. Aza mametraka ny tenanao hoe marary ianao. Aza tenenina kory zany fa ny teny any am-bavantsika dia mitranga. Zay zao ohatra ny mifanintsy tsy hoe mizavatra dia hoe itsina be foana koa. Fa misy fomba fiteny frantsay hoe oh le pauvre, sinoa zay fomba fiteny zay. Oh le riche. Fiteny zany, fiteny le izy fa manina tenenao fa pauvre le olona, ndray. Na hoe nakaizy ny adala teo, azo zonona ho adaly izy. Aizy le endry. Alleluia. Tena kaikinao, ty vava hoe. Avy amin'ny toetra ao anaty hoe, amboary zay teneninao. Amaritra ny trango eo amin'ny fiainanao. Amen. Ny problema entin'ny olona misasatra. Problema entin'ny olona mavesatra. Problema avan'i Jesosy le ao anaty. Le ao anaty tsy mitsahatra. Nefa izy eo. Fa maninona ny Jesosy ny ilaintsika ao anatin'izay resaka be dehibe izay? Satria izay mandray an' Jesosy no afaka miaina fiombonana hamoaka toetra. Faharoa, Jesosy no modely tsara anahafanao toetra. Ianao zany tsy hoe nianatra toetra tamin'ny dadabe anareo, fa ianao mila miverinao amin'i Jesosy, mianatra toetra, mijery an' Jesosy fa tsy mijery ny dadabe anao. Voninahitra ho an'ny tompony amin'ny dadabe anao na efa lasa izy na mbola velona. Tsy dadabe ny problème fa ianao. Ianao maka modely olona, nefa Jesosy tonga nidina mba ho modely tsisy kianina ny fijoroany, amantaranao fa possible ny tena miaina sady feno Andriamanitra ny tsy manondrana, ny tsy manao fahadisoana, ny miaina fataterahana, ny tsy manota mihitsy. Jesosy tonga nanao modely fa izy ilay tsy nanota mihitsy. Ianao tsy afaka hiaina an'izay satria ianao efa nanota ihany. Fa ny ianao tsy manota intsony. Dia misy taitaitra mafinaritra izany, mafinaritra mihitsy. Dia le modely isaky misaina an' Jesosy ianao dia hoe Jesosy tsy kizitina mihitsy. Zay foana ny saintsainao, Jesosy tsy kizitina, Jesosy tsy kizitina. Dia mamoaka hira ianao, Jesosy tsy kizitina, kizitina, Jesosy tsy kizitina, Jesosy. Alleluia! Io zava-baovao ato mampiomana anao mpiomana kely fotsiny tsetratsetra kely fotsiny zay. Dia rehefa mitady hainga rehefa ankizitinana dia mampatsiaro ny fanamasina. Efa ao anatinao ny fahalemem-panahan'Andriamanitra. Tsy voatery ianao ho kizitina ohatran'le olona taloha. Ianao taloha izay ohatran'ny safotra mbola mitady fo zay. Fehezo dia manapa-hevitra ny angetaeta hiaina an'le fiainam-baovao amin'ny maha-olom-baovao anao. Averiko. Fa maninona ny Jesosy ny ilaintsika ao anatin'ity hoe solution fruit ity? Satria raha vao tsy mandray an' Jesosy ianao, tsy afaka miaina communion. Tena akaikinao, raha vao tsy mandray an' Jesosy hoe dia mazava ho azy fa tsy manana an' Jesosy hoe tsy afaka miaina communion hoe nefa ny toetra hoe tsy maintsy avy amin'ny communion. Tsangany tana izay maheno tsara. Tsy mampanina fa tena averina tsara ilay satria misy taona tonga saina be fa lesina efa tamin'ny 5 taona lasa ke tsy azo. Miazakazaka be tsika inandray manaraka efa ny olo mila asimile miaraka daholo. Alleluia. Dia avy ao amin'ilay ianao miombona iny, ao ianao no mianatra mamoaka an'ilay toetra. Tsy izay loatra ilay lesona androany fa tsy maintsy manao rappel. Dia faharoa, rehefa hamoaka an'ilay toetra ianao dia Jesosy ilay modelin'ilay izy. Ohatry ny ahoana ny famelan-keloka naseho an' Jesosy. Teo amin'ny hazo fijaliana tao anaty fangiry firiana. Ianao ilay ohatry ny tena fantsiany mihitsy zany tian'Andriamanitra ho hita hoe afaka mamototra sy mamela heloka ireo izay namantsika anao. Mafy pastera. Tsy maninona.
fa mivokatra izay tsangana avy eo le fitsanganana ane mahafinaritra be ary tsy hitany hoe mitsangana fa voavonjy le olona navela heloka voavonjy ny toetra ny mampahazo aina ny fanahy io vitantsika izay tamin'ny farany fa verina kely manao rappel dia hiditra amin'izay nomen'Andriamanitra antsika androany ny toetra ratsy dia mampahazo aina sy mahatamana ny fanahy ratsy sy ny faharatsiana miaraka aminy. Genesis 4:7 amin'aran'i Jesosy. Raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va. Iteny amin'ny tare zany ny toetra miafina tsy fantatry ny olona. Iteny amin'ny tare. Aza mifampitsara fa za tsara fanahy be fa misy tory. Ny tarehanao dia hamantarana ny anatin'ny fonao. Andriamanitra miteny eto raha tsara toetra ianao izy manjeny ny Kaina. Raha tsara toetra ianao Kaina tsy ohatra izao ny tarehanao. Aveta zany dia mitaratra zany hoe iza daholo ary zao manana toetra eto dia hita amin'ny tarehanao. Dia misy tsy azo ofenina hoe nefa ratsy toetra. Maneke amoaka an'ilay fahatsara-toetra eo amin'ny tarehanao. Eo amin'ny fokotany sy ny tanàna misy ianao, ahoana moa no hamantaran'ny olona fa mpivavaka ianao? Olona miramirana ny tarehanao. Tonga avany ohatrina ny anana. Dia ilay olona zany mantena 3,000 lafo be. Nefa ianao zanak'Andriamanitra. Dia ilay mba arizato kely anjara tokony an'ilay olona mbola tianao andrimbinana. Mbola tianao andrimbinana. Pe eo izay tokony ho pehena fotsiny, aza atao an'izany ilay mpivarotra. Hitanao ny fahakeleza, hitanao ny ezakely mba atao, hitanao ny fahoriana, dia mbola tena negosianao. Fantatra fa négociateur tena négociateur en chef iko izy manaiky ahy fa any amin'izay sehatra izay mba pe eo fotsiny ilay olona. Asa io ny fahatsara-toetra. Tena tia famerim-bola meo azy. Zany zao fahatsara-toetra zany. Ho avy ny fotoana misy olona hividy fiara aminao. Meno le vola andeha merina famerim-bola ianao ozy le olona hoe ho ataony aminao. Izy zany rehefa mitranga le vokatra mahafinaritra fa rehefa ampiatrena tsy mahafinaritra. Tsisy tia ame famerim-bola zany. Verenao ny volako. Tena kaikanao mba tsara fanahy hoe mba tsara toetra hoe. Genesis 4:7 raha tsara toetra ianao moa tsy ho miramirana va. Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota. Eto zany tsy tonga so ny fitahiana tsy izay. Fa fahotanana eo. Mbola tsy tafiditra izy fa raha mitohy ilay faratsy toetra dia tafiditra izy. Tena kaikanao aza vela hiditra izy. Ho vao ny toetra dia tsy tafiditra izy. Tsy teka mafitsara ho an-tompo aloha. Tamana eo ambaravarana tsy tsara toetra ny ota sy ny faratsiana entana. Kaina ratsy toetra, lasa nidiran'ny ota fialonana, famonoana, vokadratsin'izay, lasa niaina ny toetra ratsy ny mpangalatra izy. Izay voalazan'i Jesosy eo amin'ny Jona 2:40 fa ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Sazy misy rehefa ambadiky ny toetra dia misy sazy na misy valopity. Za fantatsy mitsy resahaka. So dia metritsika ianao toetra ratsy eny dia mandendeha fotsiny. Ka fa ao amin'i Jesosy verena tsara fotsiny. Aza matahotra an'ilay sazy fa miovao ilay toetra. Ao sazy niala teo amin'ilay toerana izy. Genesis 4:11. Ary ankehitriny dia voaozona ianao hiala amin'ny tany honenana. Andriamanitra tsy niteny hoe miala amiko ianao. Fosy izy miala eto ianao. Andriamanitra tsy niteny hoe miala eto ianao dia raha mety ianao dia mba miaraka aminao any aho. Tsangany ny tanana izay maheno hoe fa rehefa tsy voafehy ilay toetra dia miditra amin'ny 5:40 ary Kaina dia niala teo anatrehan'i Jehova. Azonareo ve? Rehefa bedy Kaina dia izy Andriamanitra miova toerana ianao. Fa Andriamanitra tsy niteny hoe miala amiko ianao. Fa Kaina ilay toetra eto koa raha tsy fanaperana. Averena toetra. Zay moa tonga antsika tsy tokony hiteny an'izany ao an-trano. Nareo koa tsy fanaperana. Ireo fanaperana ho anao reto. Ireo an-trano ireo. Ireo ny ankono nomen'Andriamanitra anao.
ankonan'izany tadiavinao eo. Hitanareo am'izay ve le izy avereno toetra le izy ve de rehefa antena Andriamanitra be de anao kaina tsy mahazo mijanona etsony ianao lasa koa e le taminy tenen'Andriamanitra de Andriamanitra mihitsy indray ny alan-kaina avereno toetra. Rehefa be dia aza miala amin'Andriamanitra mampimebe zany hoe za zao an-trano de hoe iza nangalana Jesosy izy ity za miala totrano ianao de lasa tokoa izy nefa toka hoe fonaneny de tsy angalatra zay zao ny réaction mba handrasana karaha tsy ato koa misy neny reriko fenoneny be deabe raka ny tanàna eny tompoko oui feno maman be deabe fa anankiray ihany maman teraka anao fa tsy be deabe tsy le maman an'olona fa maman anao tadreo hoe toetra daholo mila amboarina de ao anatin'iny fahatezerana iny a de tsy mahita zavatra tsara ntsony ianao mahita mason'ny mamano mivilana nefa rehefa mifankatianareo a tiako be mason'ny endratro mivilana kely iny jereo ane rehefa tsara ny toetra de mahita zavatra tsara ianao fa rehefa ratsy ny toetra de tsy mahita fa tsy zavatra ratsy ianao. Ny solution zany tsy le mason'le olona no novaina fa masonao mila mitoetra eo amin'le fahatsaram-panahy mahita zavatra tsara sy mahita olona tsara amin'ny androm-piainanao. Eto mafaka fa za tena mitapatsero io voliko io zany tsy tiako mihitsy io voliko io. Za raha misy io nany tiako sao de mba ho lava volo aho. Raha za ty zao lava volo tsy isy tafapetraka io nareo. Satria tsy mety amiko zay no tiako tenenina. Tsy toiziko hoe raha za koa zao mahihiny tsy mety amiko. Misy zavatra zany avelan'Andriamanitra eo ny mampety rehefa aza mitady zay tsy hita fa mahaiza tsy mahaiza mionona fa mahaiza mianina. Toepanarak'i Andriamanitra atao hoe contentement. Amin'ny teny français satria misy avy any Pitan-dranomasina tsy maintsy teny français kely j'ai fait. Être content de ce qu'on est et être content de ce qu'on a. Maizy azy anao io tsy Andriamanitra ny fandiso hoe rehefa vitanareo oay fandiso tamin'le volomaso nataoko tena maroroka be amin'ny volomaso. Tenena akaikinao a mampety anao io volomaso be anao io tenenao zay mihitsy izy. Hitanareo ve ao amin'ny toetra mahatonga ny olona tsy mahay miaina, ao amin'ny toetra mahatonga ny olona tsy faly de zay mijery télé de mijery Facebook de raha mba ohatran'io zao ny angezan'ny abdominaux-ako fomba fiteny moa hoe ny eto amin'ny abdominaux zany de hoe tablette de chocolat efa hinareo zany ny antsika chocolat fondu alleluia samy chocolat ao sa hitanareo ifaly io fa zatao zany mampiki vao marainao zany de nikibonao jerevanao tsy apozinao mampiasa filtre le influenceur ny andafy ohatry tena satsaradareny bokina be nefa jerevana am'izay ke ohatran'lahy ihany zaka eo ihany eo kay asa raha zareo tiako tenenina mivereno am' Jesosy de asy vomary asy fifaliana tena fiainana za resako anareo zany toetra ny le izy toetra asy fifaliana ao an-trano aza misenerva amin'ny ao an-trano asy fifaliana tena eo Jesosy amen. Be dia be zavatra famafotsy tonga dia ganaritra foana ny loka tsy ry vavolombelona eto tsy ganaritra foana ny loka alleluia na dia tsofitsika ranao ny androan gana nanao mondial moa gana latsaka koa ke zany gana tena akaikinao zay fifaliana zay hoe iarao am' Jesosy isan'andro eny ozy Andriamanitra be de anao miala eto amin'ity tany ity to de nirito ny kaina rehefa tsy tianareo eto koa iny koa any lasa ny réaction ny kaina tokony hoe Andriamanitra fona aminao fa tsy hamerina intsony fa raha tsy mahazo maketo amin'ity toerana ity de tario any amin'izay toerana tokony isy fa raha mba mety afaka miaraka amiko de mba manao mampalahelo koa afaka mba miaraka amiko fenao any amin'izay androanao raha zany ny teneniny
tena tonga dia tara-pahazavana miaraka amina anjely be dehibe mihika hoe ria inex tonga dia zany ny teo satria le toetra te hiaraka amin'Andriamanitra. indrisy to dia nyritiny izy dia tena kaikinao zay si zay mila sotranina hoe ozy Andriamanitra raha miasa ny tany ianao dia tsy havokatra ho anao intsony ny tany. Lasa voaozina ny taranakaina tsy afaka hivelona amin'ny asan'ny tany na ny fambolena. Taranakaina rehetra dia lasa mpitoetra anday, nomade, mpivezivezy, piompiomby sy piopiondry, mpanefy vy maranitra. Nefa ny tsodrano nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Isaka naseho tamin'ny Melkizedeka dia vary sy mofo ary divay betsaka, produit de l'agriculture daholo. Dia mety hiteny ianao tsararany nahazo ankaina. Ka izy mihitsy rehefa mpambolatra ny vonoa fa ratsy toetra dia ozy Andriamanitra tsy ho azo manao nitsony zany ianao. Rehefa tonga Jesosy hitondra ny Sainte Seine communion, rehefa tonga Jesosy aneho communion dia vokatry ny asan'ny tany ny entiny, mofo sy ranom-boaloboka. Rehefa tonga izy hanao ny famonjena dia vokatry ny asa fiompiana amin'ny maha zanak'ondry azy natongavany teo amin'ny hazo fijaliana. Fa ty teny aminao Kaina nefa voatendry ho mpamboly hatramin'ny voalohany. Tadiditsika izay Kaina ny mpamboly, fa rehefa ratsy toetra izy dia lasa nisoron'Andriamanitra tamin'ilay izy. Nefa tokony ho izy le fanoharana tsara taty aoriana hoe avy amin'ny taranakaina nambolena ny vary betsaka, nazahoana voaloboka betsaka amin'ilay programa tian'Andriamanitra atao. Mba tonga n'izany tantaraiko mba ho tonga saina ianao hoe amboariny toetra fa manova zavatra be dia be any amin'ny aman-taonany, aman-jatoanany, raha mbola isy ny aman-jatoanany moa zany satria efa hiveriny Jesosy. Salamo 7:20. Ny olona tsara no isehonao fa tsara, ny tena olona marina no isehonao fa marina. Ny toetra dia mampahazo aina ny zava-panahy. Toe-panahy no andraisana zava-panahy, toe-panahy no ahazakana zava-panahy, toe-panahy no ahatonga antsika tsy ho zaka ny zava-panahy. Ny zava-panahy dia ohatry ny sakafo, ny toe-panahy dia ohatry ny vilany. Alleloia. Dikan'izay rehefa tonga ianao haka an'ilay izy tsy ahazaka ny tananao, mila vilany ianao, mila arina, mila toerana asiana azy. Amin'izay fotoan'izay tsy voafetra eo amin'ilay toerana andraisanao ilay sakafo ny fihinananao azy, fa afaka hoentinao any an-trano ny fahafahanao misitraka an'ilay izy satria nanana, ataoko amin'ilay to dia fanazavana amin'izay, nanana toe-panahy ianao hitehirizanao an'ilay zava-panahy nomen'Andriamanitra. Tena kaikinao aza maika amin'ny zava-panahy hoe mamoa toe-panahy hoe dia ho voarainao ny zava-panahy hoe dia ho zakanao ny zava-panahy hoe dia tsy ahavarinanao ny zava-panahy hoe tsy ampisaraka anao amin'Andriamanitra ny zava-panahy hoe dia ty ataovy izao izy tsy ampizesitanao ny zava-panahy hoe sagany tena izay maheno. Afaka ho ataon'Andriamanitra ve zany zava-panahy ato mba ataontsika amin'ity mois d'août ity mba manomboka miseho amin'izay Andriamanitra fa hitany amin'izay hoe mety satria ao ny toe-panahy. 1 Corinthiens 14 zany dia manambara amin'laran'i Jesosy hoe kanefa aoka ny zavatra rehetra atao mieza mitady ny fitiavana nefa maniry fatratra ny zava-panahy koa indrindra fa ny aminany. Ny zavatra ho resahako eto tsy resaka momba ny don na ny fanomezana. Amina séance hafa tsika ny tena hoe reto ny toetra dia reto ny don fanaraka aminy. Anankiroa ny teneniko videtika fotsiny. Ny olona tsara fanahy akaiky fanasitranana ary ny olona malemy fanahy akaiky ny herin'Andriamanitra. Raisy izay. Ny olona tsara fanahy akaiky fanasitranana ary ny olona malemy fanahy akaiky ny herin'Andriamanitra. Zany hoe mahazo aina ny fanasitrana avy amin'Andriamanitra rehefa tsara toetra ianao ka tsara fanahy maniry fahatsarana ho an'ny hafa. Hitantsika izany hoe fifandraisan'ilay izy. Ianao zany mirary soa ho an'izay tonga eo aminao dia afaka ampiasain'Andriamanitra ny don-na fanasitranana ahatonga anao hiara-iasa amin'Andriamanitra. Takizay koa ny olona malemy fanahy, izay ny teneniko teo hoe tsy miady ho an'ny tenany, malefaka dia mahatonga ny herin'Andriamanitra ho tamana eo amin'ny fiainanao.
Anisany resako indrindraindrindra androany dia ny hoe rehefa miaina toetra anankiray ianao dia inona no mitranga apetrao zay fantana izay hoe paster raha iova toetrandro amaraina dia inona ny zavatra mitranga hoe misy tia eny ve reny nangandreny mijanona fa ny ambon-drehetra mijanona koa dia samy miara-miaino eto tsika rehetra alleloia manenao tsy nanangan-tanana manoratra tsangana ary ny tanana eo vita le fanoratana re raha vao tsy mangetahita mantsy ianao dia tsy miditra le izy zay no tiako tenenina afaka ho tantareto daholo izy rehefa tsy ao ianao hoe nazy vola zao problemako tsy nanatrika le fotoana voalohany ianao hoe ny vokatro dia tsara lavitra noho ny volamena izy ny bokiny obolana rehefa miteny zao Andriamanitra hoe miaina ampitiavana inona no mitranga ny hoe miaina ampitiavana aloha ny agape avy amin'Andriamanitra dia mianatra isika tia ny hafa na dia tsy satria tsy hoe ohatra raha ho an'ny ankizy zao dia hoe tiako neny satria mame gote dia fantany napetraka raha tsy namay izy tsy tiako zay zao fitiavan'olombelona zay fa fitiavana agape dia tiako izy na manome ary tiako izy na tsy manome ary rehefa tsy manome anahy izy dia zany no anome gote aneny tonga dia menatra neny vadikely izy fitiavana tia na dia misy olona zao zay dia manao zavatra mampimebe mihitsiny dia ny réaction tiany Andriamanitra hita ao anatinao tianao zay olona zay le tiana zany tsy hoe tena tiako izy tsy tiany asy loha zavaina tsara sao dia hoe araka le teninao paster dia tena latsa-pitiavana amin'le mpanenjika mihitsy tsy izy ty resaka ty tena mila zavaina reto indraindray nika tena amarinina fotsiny hoe tao amin'ny sekoly tsika nyresaka an'izay fitiavany Kristiny resako taovy amen aloha zay ny ao anatinao zany tsy tian'Andriamanitra isy fankahalana Jakoba rehefa nijery ny zanak Labana dia nahitany Rachel izy salut ma colombe indresadresaka teo dia poince rehefa angataka tany amin'ny Labana amin'izay fitany Labana rarina sa tsy rariny rarina sa tsy rariny ary Jakoba namitaka ny Isaka rarina sa tsy rariny nanao ihany dia mivaly nanao dia mivaly nantany Jakoba Isaka dadanao jamby zao ranga dia ararotinao hitako Andriamanitra miteny boky Leviticus hoe aza asiana zavatra matafy teo any eo mijambo Isaka zany efa sady efa tsy ampy discernement tsy ampy vavaka tsy hay be dehibe ny zavatra tsy ampy tao izy ianao io dia iny Jakoba zanakao ene zanako izy dia ty tsapaiko e tsapaiko ohatry ny volontanany Esau aloha izy zany avivofoko fofokelikely Esau zany azonareo ve le izy mitenena hoe teo izy Jakoba Esau ihany ty le feo aloatra ny tsy izy nandaingany Jakoba ny dadany azo ny fizokiana rehefa tonga tao amin'ny volantantely lune de miel ny jiosy mantsy tamin'izany tsy isy jiro dia maizina be fotsiny dia mantany Jakoba hoe Rachel ve ianao dia namaly Lea dia hoe izy aloha ohatrany tsy mifeo any aloha mafy any rehefa miverina tsy haiko aloha nareo mafy any rehefa miverina le izy tena akaikinao dinidinio tsara ny fiainanao io e fa misy zavatra mitranga androany io e teneno izy zavatra nataonao tany aloha io e mifantoha amin'i Jesosy hoe rehefa mampianatra ankizy moa dia miteny an'izao hoe celui qui vole un stylo se fera voler sa trousse et le goûter dedans tena mafy be stylo zany hitadasine le goûter eo no mitohana nefa vokatry ny zavatra atao diso ny fitiavana dia tia na dia ny anankiray ihany koa dia hoe manao zavatra tsy manantena valiny
ohatra zao miantso anao zany dadanao zany ohatra hoe mba kikisike tsy takatra tamin'ny lamosinato dia tsy hoe sady mandeny hoe tu peux m'acheter un iPhone tsy agape zany tsy agape zany ny agape a miatrika fotsiny hoe tsy misaina hoe inona mety ho valan'ilay izy inona ny vokatra sy tehaka ho an'ny tompo aloha firesaka momba ny vokatra tsika inona ny vokatra pastera zaza terenao iana-pitiavana fa inona ny vokatra aloha e tereka aloha ianao ka tsy maintsy tia ianao tsy mahazo tsy tia tsy mahazo makahala tsy maintsy sorira foana isa-maraina ao an-trano tsy maintsy sorira foana isa-maraina ao an-trano raha vao miditra ianao ao anatin'ny fitiavana fa ny zavatra rehetra miara-miasa aso ho an'izay tia an'Andriamanitra efa sika dansa mbola tsy azonao hoe zany averiko fa ny zavatra rehetra avereno miara-miasa lesona fankataovana miara-mandiha amiko ianao avereno zavatra rehetra miara-miasa mahasoa zany hoe le problema tamin'ny 20 taona lasa iny zany tamin'ny 2006 miara-miasa mahasoa amin'ity taona ity amen ma mety mbola tsy azonao an-tsaina angambany hoe inona no mitranga rehefa tena mihetsika io ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa io zavatra tsy eritreretinao tena ohatrany hoe nampitomany ianao tany aloha na nalàna baraka anao tany aloha nesorona taminao tany aloha nanondrona molotra anao tany aloha nanaovana tondromaso anao tany aloha tsy haiko inona ny tany aloha fa raha vao miditra fitiavana ianao reny rehetrareny tonga toy izy Andriamanitra hoe mivadika fahagagana vadika témoignage vadika fahatsarana dia ozy le problème ka zay ne problème vadika solution rangatia izy ny mena-pitiavana dia mety teny hoe dia onara miziriziry izy tsisy afaka miziriziry zany rehefa miteny Andriamanitra hoe rano eny tompo divay vadika divay H2O dia lasa misy molécule na glucose fructose résinose dia manaiky dana mianatra fa tsisy résinose zany eo ny mahatonga le hoe ny fitomaninao amin'ny local lasa fiobiana vao maraina satria manina manaiky ianao iaina ampitiavana eto zany tsika tsy hoe mitsodrany vao maraina hoe Andriamanitra amin'ny na izy nge tsy ataonao an'izay dia mamaly izy tsy haiko karazana ohatrany tsy any fiteny hoe amin'ny na tsy style le izy fa toetra ka natenenao re amin'ny na nefa anao tsy maina ampitiavana toy izy Andriamanitra hoe miandry ianao anontaniana akaikinao aiza ho aiza ny fitiavana ao anatinao andro amaraina hoe eny fa na dia anao voarokany amin'ny toeram-piasana ary avadika Andriamanitra ho zavatra tsara hitanareo tsy any amin'ilay inona no nitranga fa tonga dia mivadika zavatra tsara be daony fotsiny izy satria miara-miasa mahasoa rehefa tia avy reny hoe rehefa tia an'Andriamanitra hoe Jehova 37 taona nampahoriany Farao zay Andriamanitra tsy maheno hoe Farao ny ain'Andriamanitra dia caisse d'épargne manino inona problème amin'ny caisse d'épargne mampahory anay zareo fa tazominy ela be ny karamanay 37 taona tsy nety azy matraka androany Andriamanitra mahita hoe caisse d'épargne le izy ary eo raha vomena vola isam-bolana lany amin'ny composé sy any amin'ny sisy Andriamanitra ne mahafantatra anao hoe sotra azy be dia be mahafantatra anao aikely izy tsy very so fa nandevozona mba izy cumule la horaisina ohatra izany Andriamanitra zany tsy resa-bola dia mitsikitsika fa le Andriamanitra mahafinaritra miasa ao ambadika le fitiavana sy atsika mihitsy ny tiako atonga ny fononao ho velona andro amaraina hoe misy antenaina akeka pastera saky resaka aminao fa ndana to dia mody ianao misaotra tompoka tena haika tsy mila resana vao raika izy raha vao miovaka izany nytoetra misafatra be deaibe tonga ao an-trano ianao zany dia rehefa aveo dia sy tonga dia hoe diklarao
ny fitenenina fitiavana tsy mibetroka raha ataontsika hoe mpitovy ianao zany hoe mbola iroso amin'ny fanambadiana tsy azonao atao an'izany le ankizy vavy afity voatonga tiako ianao a de ohatr'izay koa rehefa mitenao mibebaka tsy afaka hoe mibebaka e bebaka mba manao mampalahelo rehefa hoe mibebaka azonao rehefa mba tena mba ohatr' izany fa le izy koa tsy mody atao a fa tena iainana zay mahatonga ny hoe sarotsarotra roatra ka hoe hira mihetsika ny hira fibebahana hoe diso tamina hoe mamela eloka androany ohatrany hoe efa sady diso mbola miseho mandihy any tena manafotoana ny zany azo reo am'izay ve le izy fa rehefa hoe diso dia mba mba misitrika tsy haiko raha délivre ianao za mahita misy fanasitrana eto androany tsy haiko aloha fa sura zany a misy fanasitrana eto androany maraina hitanareo am'izay solution ny toetra mbola lista lava be fa misy sekoly be dehibe izy raha tsika azy anankiray aloha zay ary efa miditra amin'ny fitiavana ianao miara-miasa pastera misy nahaka ny tanina eto vao miditra ny fitiavana eo ianao miara-miasa tena foninahitra ny jesosy fa sady miverina aminay le tany misy tranony eo amboniny boreto tanareo le mpitondra tena le tsy mpitondra tena le vehivavy mpanankarena tamin'ny androny Elisa nasy ny Elisa nitsoaka mosary dia nalain'ny olona ny taniny rehefa miverina avy any izy dia hoe nalain'ny olona ny taniny nataon'Andriamanitra niara ny asana soa sady naverina ny taniny ny tsy nazo nongotana ny volotany teo amboniny zany hoe nisy ny sasatra teo namboly soja voanjo concombre inona daholo ny jardin potager nisy namboly tacos teo dia nitsiry le izy dia alleluia samy manofinofy e fa rehefa tonga amin'ny fotoanany hoy izy Andriamanitra hoe sady averina le very no eo amboniny misy surprise tsara satria miaina mpitiavana ianao raha vehivavy fa tianao zay irahako Elisa io ary manaja azy ianao amin'ny mampanompo azy le fitiavana io tamin'izy nanamboatra trano any Elisa tsy niteny hoe raha manao trano anao dia enganye mba azo trano afolo eny ahy tsy agape zany ny agape ataonao fotsiny le izy na hivaly na tsy hivaly fa Andriamanitra mahatoky tsy mba tsy marina ka nadino fisasaranao ary fantatsika fa ny zavatra izy tsy niteny hoe fa ny zavatra any Norvezy fa tsy eto Madagasikara eto mantsy sarotsarotra kely miasa eto izy ny tompo mafimafy kely miasa eto Madagasikara fa any ampitan-dranomasina io ny marina ka eo amin'izay toerana misy fo tian Jesosy dia afaka hitsimbatika foana ny zavatra rehetra satria misy olona eo manaika ny aina ampitiavana manasa n'izay rehetra manam-pitiavana rehetra hitsangana dia hanao fofantanina ampitiavana izy hanokatra amin'ny fony ampitiavana ary anantena ampitiavana fa Andriamanitra eto amin'izao fotoana izao sy eo amin'ny fiainanao tena akaikinao afaka ilamina ny zavatra rehetra hoe ampahirezo izy azakivy ianao io hoe mbola possible ny nofinofinao io hoe avelao Andriamanitra hiasa hoe miaina ampitiavana hoe mizara fitiavana hoe maneho fitiavana hoe dia avelao Andriamanitra hiasa hoe avaovantananao dia asandrato Andriamanitra amin'ny fonao amin'ny feonao mevonahitra izy ny amin'izay nandraisanao teny ny atrehanao ny sekoly hoe natrehan Jesosy ny fonao mba ho taitra ho resy lahatra ho liana ny amin'ny vokatry ny fanasiny toe-mpanaraka an'Andriamanitra na ny toetra misaotra anao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny amin'ny asaribidi ny fotoana andro maraina na mangina ho anay na nasitrana anao anay misaotra Jesosy fa raha tsy nidiny ianao tsy afaka nandray anao zay ary raha tsy mandray anao zay dia tsy afaka ny hanana anao
ary raha tsy manana anao zay tompo dia tsy afaka miaina fiombonana dia tsy afaka mamoaka toetra nefa ny vahaolana omenao tahaka ny androany maraina dia ao amin'ny toetra misaotra tompo ny amin'ny famindraponao tsy naharingana anay hatreto fangio ny zanakao rehetra tonga eto androany ay anovany ao anaty mba afanao mahazo aina mampiasa ny fiovany anovany zavatra rehetra manodidina entiretiny atrehanao ny fonay iaina fitiavana dia ny fitiavanao atonga anay tsy iaina fitiavan'olombelona fa tonga anay iaina ny fitiavanao ao an-trano any ampiasana any ampianarana ato amin'ny asa fanompoana eo anivon'ny fianakaviana amin'ny sehatra rehetra tokony ho azo tarafina ny mampianatra anay araka ny teninao hoe mifankatiava fa zany no famantarana fa mpianatra anareo tsarovony tsirairay zay tonga eto Jesosy misaotra betsaka fa mbola marina ary marina mandrakizay ny teninao fa rehefa miditra izay ao amin'ny faneken'ny fitiavana dia miara-miasa mahazony zavatra rehetra tsy ho takatry ny sainay tsy ho faritanay tsy hanery akory zay hoe androany ny tiana hitranga izy fa mino izay fa hainao Andriamanitra mahatoky manomana sy mikarakara any ambadika any natao iaina-pitiavana fotsiny izay isan'andro natao iainan'ireo toetra tsara rehetra izay efa napetraka ao anatinay tsaroviny tsirairay avy izay tonga eto tompo ao ny mety miasa saina ao ny verevitra ao ny andeha hikarakara ao ny tsy manan-kentina isan'andro ao ny mety ireo izay tsy manaka kohaniny misy olana resaka trano fianarany ankizy olana tokantrano olana resaka fitiavana olana amin'ny ray aman-dreny zany rehetra zany dia inonay fa natao hitsahatra aloha zay makeo aminao avy eo afaka hamanginy ambaratonga rehetra ianao rehefa manaiky izay iovanginao tsarovy Jesosy ny tsirairay avy androany tsarovy amin'izay anjara fahagakana ho azy satria mitoetra amin'Andriamanitra ny fahagakana tsy miova ianao na eo am-panitsiana na eo am-pampaherezana zavela hiala maina ny zanako tonga eto androany sy izy rehetra miaino sy manaraka an'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen mahazo toerana vetivety ary anao fanatitra kely tsika tsy le fanatitra no atao kely fa le fotoana anaovana an'ilay izy no atao fohy fa azy any am-ponao asio fitiavana feno fitiavana mifampitenena fitiavana ao an-trano alleloia mety sarotra be zay ohatran'ny hoe mangatany fanampiany Jesosy mba hiteny ianao hoe tianao ny olona ao an-trano mba hiteny hoe je t'aime ny olona ao an-trano so dia any am-piasana dia hoe tsy pastery anay hoe tsy any am-piasana ao an-trano alleloia fa ny ho fitiavana mifanohana miraisa saina miraisa fo mifampivavaha miaina mpitiavana alleloia ny olon'ny fitiavana tsy miandry tiavana fa ny olon'ny fitiavana Andriamanitra mity ny hafa vao maraina satsika dia tsy miandry hoe za ato amin'ity trano ity tsy mba misy tia mihitsy diso zay Jesosy tianao ary reo olona reo matomba anaiky hiarairay trano aminao tianao koa reo zany mbola asisiky ny devoly mifandrika sy ny zavatra be dehibe fa za mahita fandrahoana maraina afaka ny asan'ny devoly miala ny fandrika sy ny fitaka tadiavin'ny fahavalo atao tavaverinao amin'ny fiainam-pitiavana ny zanak'Andriamanitra voatahiry eo amin'ny fiainam-pitiavana ny zanak'Andriamanitra ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy sa ho marina amintsika ny teny manasanao hitsangana dia handray tsotra amin'ny anaran'i Jesosy mandehana fa miaina-pitiavana ianao ary tononona fa ho marina aminao fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa anao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy amen sanao fahasoavana ary fa fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo rapito sekoly tokantrano manasanao mpitiavana hiatrika eto rapito ariva école biblique ny bypass zomatsika tsy mitrampokin'olona